Mitondra takaitra kosa mono ny fisian'ny Andiambalala ireo tantsaha indrindra ny tany amin'ny faritry Fianarantsoa iny. Ho fisonjovana indrindra moa ny tantsaha izay sy ho fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra ihany koa dia nisy indrindra ny fivoriana izay natao ny tambazotra sofina ny tambazotra ny fikambanana ireo tantsaha manerana ny Madagasikara tamin'ity androany ity. Miakon'izay ary. No tanterahina androany ny fivoriana lehibe izay fanaon'ny tambazotra soa na ny tambazotra ny fikambanan'ireo tantsaha manerana ny Madagasikara izay miara-midinika ny momba ny zavatra atao entina piroboroboana ny tontolo ambanivohitra. Ny antom-pivorianay androany dia hijery manokana voalohany indrindra ny fiainan'ny fikambanana nandritran'ny taona 2012 iny. Hijery koa ny tetim-panorin'ny fikambanana mandritra nyity taona 2013 ity. Dia ao anatin'izay zany no misy koa ny hevitra faharoa andanianay ny sata mifehin'ny fikambanana sy ny fisipika anaty izay mandrindra ny fiainam-pikambanana mandritra ny taona. Anisan'ny mitondra takaitra amin'ny resaka Andiambalala indrindra amin'izao fotoana izao ny any amin'ny faritry Fianarantsoa. Mienatra amin'ny 900 ireo tantsaha any an-toerana ny vokatra noho ny fisiany ireo Andiambalala ireo. Ny olana sehatra ny tantsaha dia voalohany indrindra moa izany resaka valala dia nanimba zavatra betsaka tamin'ny faritry Fianarantsoa iny. Dia eo koa ny haitany izay nianjady tamin'ny faritry iny na resaka fambolena manokana no jerena. Raha zaisa zao mijoro eto ny lohantsika izao zany dia mpamokatra masomboly ny antonasako amin'izay fampokarana masomboly izay dia misy fiantraikany betsaka amin'ny tantsaha amin'ity taona 2024 ity raha ny vokatra 2024 mijerevana amin'ny fihenan'ny vokatra nisy no ireo antom-pisiany maro samihafa ireo ara-toetrandro sy ny valala izay nandalo tamin'ny faritra iny. Manoloan'ny olana mahazo ireo tantsaha ankehitriny raha tsy ilaza afa-tsy ny fihenan'ny vokatra sy ny halatra mahazo eo amin'ny lafin'ny fiompiana dia nilaza izy ireo fa efa misy ny ezaky ny fanjakana ny fametrahana ny FDRA na ny famatsiam-bola ho an'ny tontolo ambanivohitra saingy mbola betsaka ny tokony hatevenina indrindra amin'ny resaka ady amin'ny valala.